Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, hivavaka sika tompoko. Jesosy tompo, misaotranao zay amizao maraina zao mbola novelominao, nomenao ty tombonandro ity indray. Natateraka ny herinandro lasa tao ny fitiavanao sy ny famondramponao. Kadera laza no asandatra eo anao, ny mpanjaka tompony tompo. Mamindra foka miantrana ianao Jesosy amizao maraina izao. Sasao amy ranao madio zay, ho afakelo ka tsy anatsiny, eo anatrehanao ka handray ny famelan-keloka avy aminao. Meo anay ny fananao masina, tari-dalana anay mandraka riva, ampafantatra anay ny antom-pisinay amizao fiainana zao. Mitenena Jesosy, mitenena araka ny fombanao fa tsy ny mofy ihany tokoa ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Ny voninahitra dia ho anao rery any mpanjaka tompony tompo izay nandresy ny fahafatesana anao efa hatramin'ny taloha zany ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay. Aleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava riavana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Araka izany fiarabana apostolika zany dia miarahabantsika tokoa natratra izao faran'ny herinandro izao. Vakena amintsika ny tenin'ny tompo ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Lioka toko fa 13 andininy 15 ka hatramin'ny 20. Luc chapitre 13 verset 18 à 21. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoe Jesosy, tahaky ny inona ny fanjakan'Andriamanitra? Ary inona no anoarako azy? Tahaky ny voatsinapy izy, izay nalain'olona ka namboleny tao an-tanimboly ary naniry ka tonga hazo, ary ny voro-manidina nitoetra teo amin'ny rantsany. Ary hoy koa Jesosy, inona no anoarako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaky ny masirasira izy, izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana, mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany andateny no henontsika izany no mitarika atsika amin'ny lohateny lehibe, ho fampairezana atsika amin'izao maraina izao hoe torio ny filazantsara ary raiso ho arena sarobidy ho anao izany. Ny fanoarana nataon'i Jesosy eto ny amin'ny voatsinapy sy ny masirasira dia mifono hevitra iray ihany zany momba ny hoe tahaky ny inona ozy izy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny voatsinapy mantsy no kely indrindra amin'ireo voa izay nafafin'ireo mpamboly tao Palestina tamin'ny andron'i Jesosy. Ary dia fotoana fohy monja dia izy no nijoalajoala indrindra amin'ny zava-maniry rehetra ka dia nipoitra avy tamina voa. Ny hevitry ny fanoarana dia hoe ny hery izay miafina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny hery ao anatin'ny voatsinapy ihany. Zany hoe kely sady tsy toa inona izy eo am-pandohana, fa ny vokatra entiny kosa dia lehibe sady mavesa-danja. Ary dia tsy misy hafa amin'izany koa ny fanjakan'Andriamanitra fa tahaka ny masirasira ozy izy, na ny leoviora. Izany no akana kely dia afangaro amin'ny koba, ataotsika iray vilany, atao mofo, dia mianaka miandalanao iny ka farany aza dia mandroatra tsy omby vilany ilay koba. Izany hoe misoko malemy tsy mijanona fa misy hery tsy hita ao. Toy izany ny fanjakan'Andriamanitra hoy Jesosy. Eny izany indrindra tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Palestina no nitoriana voalohany ilay teny tonga nofo. Tao no nanorenana ny fiangonana tamin'ny nilatsahany fanahy masina. Olombitsy anefa no tao no hafarana mba hampiely ny filazantsara ety an-tany. Ary na dia lazain'i Jesosy aza izy ireny hoe fa hahazo hery anareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo, dia hoaiza tamin'izy ireny moa eny zovo no ny hevitra fa ho tonga tety seroa
natary lavitra tany nanomboka tao Jerosalema, Jodia, Samaria, hatrany amin'ny farantany no hitarana zany filazantsara izany. Todio kelengeny lasa trano mihidy noho ny fatahorana an'ireo jiosy fahiny no niangona an'ireo mpianatra. Nisy amborana ary nampidirina tan-trano maizina koa no hita sy rehatraiza ary voavoly foana nefa ny vo ka naniry tsy azo notoaina fa nosehina vao mame vero ary nisandrahaka ka nandratsana be ary tonga fialofan'ny firenena betsaka maneran-tany fa efa voavadika amin'ny fitem-pirenena alarivo mahery zao ny filazantsara. Haleloia! Isaorana ny tompo amin'izany fiasan'ny filazantsara izany. Tsy noheverina ho inona akory fa nasorena teo anatrehan'ny fahavalony matsy ny filazana hoe Jesosy mpanjakan'ny jiosy no mpamonjy izao tontolo izao. Ary vitany teo ambonin'ny hazo fijaliana matsy niavitra. Ary dia nampitahorina sy notapenam-bava tamin'ny vola aza mba tsy hiteniteny amin'ny Jesosy velona ireo mpiambina ny fasana izay feno tahotra, izay nahita maso ny fiendaky ny varavaram-pasana izay nakodiany anjely. No tenenina mafy ry Petera mba hangina fa vao maika koa ny antsoantso hoe iny Jesosy izay nomboanareo iny no anton'izao zava-magaga hitany masonareo zao. Nanehoana ny sandriny koa, nanehoana ny sandry sy famporohorona koa sy fahefana mamaivay ireo misionera mba hanafina ny diamondra ao amin'ny Baiboly dia ny famelan-keloka maimaim-poana ao amin'ny Jesosy Kristy amin'ny finoana azy. Hitasika izany ry mpiray tanindrazana ireo maro ty zavatra noentin'ireo martiora noho ny filazantsara. Any amin'ny firenetsika tao tokoa ny fandrahonany sy fampororonany nataony Ranavalo Manjaka ary nampiarany ny fahefany ka nisamborana sy nitoram-bato ireo misionera tao fiadanana. Hitantsika fa nidedadeda ny afony anjavitra tany faravohitra nanjelatra ny ampembandefona tao Ambatonakanga noho ny filazantsara. Fa izao anefa tsy nasakana ny filazantsara ely izany nanerana ny firenetsika. Efa voavoly ny voantsara ka naniry ny tombo nandratsana ka samy mialoka eo amin'ny avokoa ny firenena maro maneran-tany. Ny tombo izay tsy izy ary de nihitatra be ilay fanjakan'Andriamanitra tamin'ny hery ny fanahy masina tamin'ny filazantsara ary nisy hely nanova sy nanome vokatra goavana be maneran-tany izany. Amin'ny alalan'ny herim-panahy ao anatin'ny filazantsara mantsy de mitondra fanavoazana lehibe ho an'izay mandray azy izany filazantsara izany. Ko anao afako mitory ny filazantsara tahaka ahy, aza malaina ndehana mitory manomboka amin'ny olombitsy, aza tao mamenatra anao ny hitory ny filazantsara. Efa ao ny adidinao fa raha matoky amin'ny kely isika hoy ny tompo dia ho ataoko mpanapaka ny be. Aza mijery ny isan'ny olona izay ho torintsika ny filazantsara. Aza mijery ny fombafomba ny olona handray ny filazantsara. Ny anjarako sy ny anjaranao dia mamparitaka an'izany. Fa mbola betsaka hoy ny tompo ny ondriko mbola ivelany vala. Natakatra an'izany Paoly ka nilaza hoe fa raha mitory ny filazantsara hoy ny Paoly dia tsy misy ho rehareako satria tsy maintsy manao izany. Fa zao izy Paoly fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Ry hafa malala eo amin'ny tompo, mba fantatrao va ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao amin'izao fiainana izao? Anitatra ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Mandehana
Satria hoy ny tompo hoe ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Ho toy n'izany ihany koa ary ho an'izay rehetra nandray ny filazantsara. Mety azo ampiarina amin'ny fiainan'ny mpino tsirairay koa izao fanoharana amin'ny voatsinapy sy ny masirasira izao. Tsy maintsy tandreman'ny kristianina rehetra mba tsy hamoto ny fiainana ny masirasira ny faharatsiana. Misy ambaratelo ny fandresena matsy dia ny mifantoka ny maso amin'ny Jesosy ampinoana izay tena filazantsara araka voalazan'ny Titos 2:7-10. Ka izany nandray azy izany manday izay zavatra rehetra amin'izao tontolo izao lasa mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra ary dia miandrandra ny fiverenan'ny Kristy. Tsy mitsahatra miaino ny feno ny fanahy masina araka ny tenin'ny Romanina 5:12-14 ary dia manaiky hijaly noho ny filazantsara. Zany hoery ray sy ny mpino nandray ny filazantsara miady amin'ny ratsy. Korintianina 1:10-9 ary dia miaro ny filazantsara mba tsy hosoana potaka ary dia manaiky mitafy hatrany ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Raiso ary ny filazantsara ry havako fa harena sarobidy ho asianao izany. Jesosy ny filazantsara. Jesosy no antony fahavelomantsika. Mahay reza ny mpitory ny filazantsara ary dia iaino ny filazantsara mba ho rakotra sarobidy amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Azo rery ny voninahitra antsika kosa ny fifikirana mafy amin'ny filazantsara. Aleluia, ivavaka isika. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, saotra indrindra mbola nanomezanao anay ny filazantsaranao. Saotra indrindra mbola nanomezanao anay ny tenanao velona Kristy mpanjaka ilay teny tonga nofo niara-nonina taminay. Tsy mendrika an'izao fahasoavana lehibe izao fa tonga tokoa ianao hitady sy hamonjy ny very. Torina maneran-tany ny filazantsaranao tokoa ary dia miteraka vokatra be izany amin'ny fiainany zanak'olombelona. Ankehitriny mbola tsy mitsahatra anao ny mitory mba handovany izao tontolo izao ny fanjakanao any am-parany. Mehoery Jesosy ny mpino rehetra izay efa notendrenao nolazainao tokoa efa tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo mba handehananareo sy hamoaza anareo bebe kokoa hitaona fanahy be dia be ao an-danitrao ary ihany koa hampiova ny olona amin'ny faratsiana rehetra amin'izao tontolo izao. Tsy vitanay izany raha tsy ao ny hery ny fanahinao masina ka ilay oso efa nomenao anay ahafahanay andeha sy hanaparitaka ny filazantsaranao no hanome hery anay hatrany ahafahanay mijoro vavolombelonao manomboka Jerosalema, Jodia, Samaria hatrany amin'ny faramtany ary hanambara ny fahatsaranao fa velona Kristy dia ho torinay ny filazantsara ny fitsangananao tamin'ny maty. Ka izay mino anao dia ho atsanganao ihany koa ary dia andova ny fiainana mandrakizay. Sotra Jesosy eo, misaotra Tompo no fidinao anay ho anisany mpitory ny filazantsaranao amin'izao tontolo izao. Tanterao amin'ny mpanomponao tsirairay avy ary ny tsodraninao masina ankehitriny manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay
Izy ane hanatanteraka antsika amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao ato anatintsika izy, ary dia hanatanteraka ny faniriny, hamoa hitady hamonjy ny very. Ho azy irery ane ny voninahitra, fa ho antsika kosa ny fiainana ao amin'ny filazantsarany Kristy. Aleluia. Amen.